misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alarobia ity. Manono amin'ny fahasoavan'ny tompo ho aminao tsirairay avy izay manaraka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ihany koa. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona ny io dia hivavakisika. Andriamanitra tsara indrizindanitra mbola vebisoranao izay ny amin'ny fitantananao. Saotra ihany koa tompo ny amin'ny teninao izay ho raisinay an'io satria zava-dehibe izany. Amelombelona amin'ny fanahinay ary tondra zavatsoanay ianao ko amin'ny tenena raha eo fa voniko iananao izay minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe maty Jesosy ary nalevona. Rehefa avy nihevitra momba ny reniny Jesosy dia fantany fa efa totosa avokoa ny zavatra rehetra. Tsy pirihan'ny zavatra maro ny tsy nambaran'i Jaona izay nisafidy ny fantoka amin'ny fahafatesan'i Jesosy tahaka ny zava-dehibe indrindra totosany teo amin'ny fiainany. Nanohinany eo ny fifehezany toe-javatra Jesosy teo amin'ny toy ny tantara. Nanao dingana voalohany izy teo amin'ny teny izay nolazainy farany teo amin'ny hazo fijaliana. Nanao dingana izy tamin'ny nangatahany rano hosotroina hoy izy hoe mangetaheta aho. Tsy mitovy amin'ny fitantaran'ireo filazantsara telo ambiny izay nilaza fa nisy olona miaramila teo akaikin'i Jesosy izay nanolotra divay an'i Jesosy. Fa tanterahan'ny faminaniana ilay eo amin'ny Salamo 7:20 io toe-javatra io. Amin'ireo mpanoratra ny filazantsara dia Jaona irery no nilaza fa notohizana tamin'ny isopa ilay sponzy mba ahatehaka ny vavan'i Jesosy. Ny firesahana momba ny isopa dia mampifandray mivantana an'ireo toe-javatra ireo amin'ny Pasika. Mampatsiahy antsika izany fa Jesosy tokoa no ilay fanatitra ny Pasika. Rehefa avy nomena an'ilay divay nangidy Jesosy ary nahatotosa tanteraka ny asany dia nihika tamin'ny mpandresena hoe vita. Tonga toeran'ny fandresena avy hatrany ny hazo fijaliana ary manakoako manerana ny vanim-potoana rehetra ny vokatra izany fandresena izany. Rehefa izay dia nanondroka ny lohany izy. Tsy nisy nanaisotra tokoa ny ainy fa izy ihany no nanolotra an'izany. Tamin'izay fotoana izay dia nangatahany jiosina ny esorana an'ireo faty teo amin'ny hazo fijaliana satria fotoana manokana io sabaty io. No nitan'ireo miaramila ary fa efa maty Jesosy dia tsy nitapahany tahaka an'izay nataony tamin'ireo niarany fatsihana tamin'ny ranjony. Mba namarinana ary fa maty tokoa izy dia nolefon'ny miaramila anankiray ny lany voany ary rano sy rano nivoaka teo. Heveriny manam-pahaizana sasany fa ny fisarahan'ny rano sy ny rà dia manondro fa fahavakisany fo no nahafaty an'i Jesosy. Nisy mpianatra roa izay niafinafina teo aloha tonga mba hikarakara ny fatin'i Jesosy. Tsy nampahafantarina na inona momba ny Josefa fa ny Arimatea ny mpamaky tany aloha mpianatra izy saingy tsy nisehoseho. Imbetsaka kosa nahitana Nikodemosy tao amin'ny fizotrony tantara saingy ny salasala manjakariva izy. Indro hitantsika eto maneho ny fanohanany
amin'ny fomba azo tsapahitanana tokoa amin'ny andininy fahasivy amin'ny telopolo. Naneo fandevenana mpanjaka ny habetsahany zava-manitra tao amin'ny fatan'i Jesosy. Ary hitantsika eto ny fandaniana be izay ataon'ny Nikodemosy Josefa ho an'ny fanevenana azy. Maneho taratry ny mahampanjaka azy koa zany ary maneho taratra ihany koa ny fahafohizan-tena, fahafohizam-pananana izay asehon'ny Nikodemosy sy Josefa avy any Arimatia. Ny irina dia hanana fahafohizana tahaka an'izany koa ny isika eo amin'ny tontolo izay misy atsika, eo amin'ny asa izay andrahan'ny tompo atsika, ka afohy ho amin'ny asa satria fantatsika ilay tompontsika. Amen. Andriamanitra tsara indrindra, mbola misaotra anao izay ny amin'ny famonjena izay nomenao anay. Misaotra ihany koa tompo izay momba anay mandrakariva, irinay ianao mba hiasa eo amin'ny fiainanay, irinay ianao mba hampitombo ny finoanay, hampatsiaro ihany koa indrindrandrindra ny ahasorony azy fijaliana, ka ilay nanalambaraka anao, nomovainao ho fandresena, dia ho tahaka izany tokoa ane ny fiainanay. Maro no maneso manala-baraka, ianao kosa hanaova izany ho fandresena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.